Sakafo ny vony rehetra tompo ampio izay ampandenesana izany. Ampahirato ihany koa ny masom-panahinay ary meo anay ny fotsotra ampandenesana izany ka hatonga ny teninao fiainanay. Ary dia mangataka ny fahafenon'ny fanahinao koa aho raha hitondra izany afatra izany indray ka ataovy tahaka ny mitondra sy mitondra ny teninao aho, ary ny olona kosa ataovy tahaka ny mihaino ny feonao na ny teninao. Apetraka tanteraka eo am-pelantananao tompo ity fotoana ity ary matoky indrindra ny fanatrenao ao amin'ny anaran'i Jesosy no tana izany. Amen. Mbola afaka hiaino ny taradalana omen'ny tenin'Andriamanitra. Ny tanjona moa dia ny ahafahantsika miatrika ny fotoana sarotra rehetra eto anivony ity zao tontolo zao ity. Indrindra mandra-piavin'ny tompo dia sarotra hatramin'ny lalana, ary izany fahasarotan'ny lalana izany dia mety ho vitsy sisa afaka hitazona raha tsy mitandrina tsara. Matoa ny tompo ny teny hoe maro no antsona fa vitsy no vonjeny, misese hiditra ao mivavahady ety. Dia misy zavatra sarotra zany tsy maintsy hatreny, ary eo anatreny zany isika dia mila mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny dingana na ny lalana zay tian'ny tompo ho alentsika kosa dia ny dingana ho amin'ny fitombona ara-panahy. Mihodina amin'izay foana taona vitsivitsy lasa zay, ary mbola tsy maintsy izay ihany no ambarako, satria izay fitombona izay ihany no ananana tanjam-panahy hoentina miatrika amin'ny zavatra rehetra. Raha tsy mitombo tsara ny herim-panahy dia tsy afaka isedra zavatra manahirana isika. Hoy aho tamin'ny fampianarana teo aloha hoe matoy ny olona, matoy ny fiangonana, matoy ny fikambanana, mikorotana, misaratsaraka, ny harerana ihany koa, dia tsy misy afa-tsy zay ihany tompony, satria tsy afaka nanaraka n'ilay dingana na tsy nanaraka n'ilay dingana no tarehan'Andriamanitra izy. Misaoran'Andriamanitra isika fa omen'Andriamanitra torolalana trano ho an'izay volony nandroso. Ary ny fitaizam-panahy tahaka an'izao moa dia hitondralantsika ao amin'izany fandrosoana izany. Ny fitombona ara-panahy amaky ny tsotra masina vitsivitsy aminao fa ny fitombona dia fitombona miaraka avokoa ny zavatra rehetra zay tian'Andriamanitra ho ataovitsika. Amaky ny tsotra masina vitsivitsy dia arao tsara ke fa amin'ny alalan'ny fitombona tsy ny fiainam-panahy ihany ny tombo, fa ho zay mitombo amin'ny zavatra rehetra. No ahafantarana zany ny olona fa mitombo dia nay manko eritreretina fa ny fiainam-panahy ihany no tokony tombo, fa mitombo amin'ny zavatra rehetra misy ny tenin'Andriamanitra. Arao tsara reto ny tsotra masina vitsivitsy vakeko aminao reto. Voalohany indrindra aloha dia ny Korintianina 4:7-9 ny anaran'i Jesosy tompo. Fa araky ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotona rehetra, na amin'ny fitiavanareo anahy, dia aoka ho araky izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Ka io no resantsika aloany hoe hitombo amin'ny fahasoavana. Dia vakitsika ihany koa ao amin'ny Korintianina 4:7 ihany, mba ho jerentsika hoe inona ny zavatra ateraky izany fitombona izany. Rehefa mitombo ara-panahy isika, inona ny zavatra mety omeny izany ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Korintianina 4:7 andininy fa 8 voalohany indrindra
avetsika midiny ary amin'ny fafolo ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba anananareo onony rehetra mandrakarivo amin'ny zavatra rehetra. dia midiny ary amin'ny andininy faraika ambin'ny folo sika fafolo sy faraika ambin'ny folo ary zay manome voan'ny mpamafy sy mofoanina dia mesy abevo afafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka miroso amin'ny itsi-po izay mahatonga ny fisaorain'Andriamanitra. Jereo tsara, manakarena amin'ny zavatra rehetra. Asa ny andraisanareo an'izany na hoe inona no andraisanareo an'izany fa ny fitombona ara-panahy dia miteraka-rena ao amin'ny zavatra rehetra. Jereo dia mbola vakitsika ihany misy andinina anankiray atao amin'ny Efesianina ato. Efesianina toko fahaefatra mba hahatonga antsika mantsy hoe fa inona moa no tena ampitariana antsika amin'izany atao hoe fitombona ara-panahy zany. Zao ny vaky ny tena atao amin'ny Efesianina toko fahaefatra ka manomboka amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Mba tsy ho zaza intsony isika ka ailagilany sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'izay petsy ataon'ny olona sy ny fiandrena hatanteraka ny hevitry ny famitana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'ny lody Kristy. Ny fitombona ara-panahy koa zany dia mahatonga antsika tsy voarebirebina tokom-pivavahana samihafa. Misy fivavahana mamitaka kely avana amin'izao fotoana izao e. Jereo tsara, misy saipetsy mamitaka, karazana clientélisme, karazana prosélytisme amin'izao vaonao iainantsika faraparan'izao. dia zao ny Efesianina mba tsy ho ailangilana zany isika ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe eo amin'izany atao hoe manana fiainana ara-panahy. dia jereo tsara fa mba hahatratry ny hodry ny fahafelon'ny Kristy. Misy dingana zany tsy maintsy hatrany tsy ataon'olomolay fampianarana fa hahatratra ny hodry ny fahafelon'ny Kristy. Misy tanjona zany zavatra tratranina zany dia manahaka ny Kristy. Raha taritinay tombo zany tsika dia zany koa ny antony mba ahomatotra tsara mba tsy mora voataonataona ny zavatra maro isan-karazany amin'izao vanandro izao. Metaontsika dia efa mitombo ohatra ny anana mihitsy dia atao hoe tombo avanty tovy ny any ampitananomasina ihany tena mitombo ary eo indrindra no ilaina mbola matotra tsara. Raha dia ihany ny fihevin'ny tombo ianao a tsy mahazo mihitsy mirona any ozy ny tenisona masina azy any manao hoe fandika ao anareo ozy ny malaky manao hoe zava-masina ty na misy fahagagana inona na manahoana fahagagana tsy aza atao mataitra zany. Na misy fotoany aty ilay olo misy zao aty misy asa atao mataitra zany ny olona efa mitombo a matotra tsara mandinika na marina zany na tsy mandinika ihany koa nafa mitombo zany na tsy zany namarany tena Andriamanitra tahaka ny nataon'ny mponina tany Berina mandinika na marina zay lazain'ny Paoly na tsy. Zany ny koranantsika eo amin'ny fitombona. Ary ity Jakoba toko voalohany ity dia io ngamba no ten'Andriamanitra vitsivitsy mba hahatonga antsika mantsy hifantoka manao hoe nahoana moa sika no entina amin'izany atao hoe fitombona ara-panahy zany, nahoana ny tokony hitombotsika, nahoana tokony hatsara tena moa tsika fa mitombo. Zao nambarany soatra masina ataony andininy Jakoba toko voalohany andininy fahaefatra. Ary aoka ny faharetana isy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra anareo ka tsy isy tsy ampy na amin'inona na amin'inona. Tsy isy tsy ho ampy na amin'inona na amin'inona. Zany hoe ny kristianina rehefa tonga eo amin'ny falebiazana dia tsy misy tsy ampy eo amin'ny fiainany. Zany hoe tsy olona mahantra zany na tsy olona mpangataka koa zany mpangatadava fa olona manana ny zavatra rehetra. Kafatsika ite dia ahoana zany dia ahoana zany zay mbola manana problema dia nahoana zany hoe izany tena nitonanantsika miakatra e. Araka ny tenin'Andriamanitra mitombo ara-panahy reto tsara. Tsy ho tratranao reo nanay manko amin'izao fotoana izao a tadiavina fotsiny ny olona hiakatra anankarena kanefa ny fiainam-panahiny tsy mitombo. Sarovo tsara fa ny arena ny fahavalon'Andriamanitra voalohany indrindra. Tsy azonareo atao sy manompo mamoana sy Andriamanitra. Reo anankiroa
testamenta taloha Jakoba nge Jakoba natsoan'Andriamanitra izy mivolavolan'Andriamanitra izy dia jereo kosa nefa ny fiainany fananana rena bebe izy jereo tsara ke Josefa atao anatin'ny 7 taona mivolavolan'Andriamanitra ny fiainam-panahy zay vao tonga mpianaraikitra ambony eo amin'ny fitantanana misy dika amin'izany fa raha ohatra izy amin'ny apetraka avy hatrany fitantanana tsy zakany zany raha dia omena rena be koa ny olona kanefa mitsainam-panahy mbola tsy mahazaka an'izany doziny tesona masina any amin'ny Deutéronome tanreny tsara sao dia eritreritra hoe nitanjako sy ny heriko sisy navoriko zao avy amin'Andriamanitra matanina foana Andriamanitra noho izany aho za matetika tsy dia tena mitonan'olona loatra n'izany atao hoe ananany arena be zany aloha voalohany rehetra ny zavatra tena hitan'ny olona matetika aleo hitombo ara-panahy fa zakanao amin'izay ny havana ny mandeha Mercedes décapotable rehefa avy eo rehefa tena matanjaka tsara ny voaloha fa raha tsy zany asorona foana ny kapony iseho eny eo ho zakanao mitondra zany dia areny zany rehefa avy eo rehefa tena matanjaka tsara ny fonao ary ny tena zanak'Andriamanitra marina omen'Andriamanitra reny arakaraky ny tanjam-panahdy miakatra zany tena zanak'Andriamanitra kolokoloin'Andriamanitra fa raha vao manao dingan-dava izy solafaka izy rehefa avy eo ary zany mena fitandremana tsara ny fiainam-panahy ry aho za mahita olona be dehibe na malagasy na vahiny manaraka n'izany dingan'izany jereo tsara fa ny olona efa manana ny tanjam-panahy tsara mitombo koa ny fananana dia mahafantatra olona mihitsy aho fa ny azy a tsy mba hoe ny ampafolo no tolony an'Andriamanitra fa ny 50 isan-jato dia ny 10 isan-jato no hoaniny ampiazo tsara sarotra aminao na miazany karaha be a dia 90% dia meko an'Andriamanitra tsy vitanao zany fa tsy mitombo tsara ny fiainam-panahinao anifo zany olona zany amin'izao vanao tsika zao dia azoko lazaina mihitsy fa manana ny miliara kristianina pina ianao aza miazakazaka nisy ny tombo arena sy ny tombo voninahitra sy akatoerana ambony raha tsy matanjaka tsara fa tsy ho zakanao io ary vao mainka aza aniva ny fiainam-panahinao vao mainka ianao rehefa mahazo an'io dia tsy hita intsony mivavaka tsy mety hijory vavolombelona intsony za mbola sahelako za mbola zoko tsisy fotoana ivavahako tsisy fotoana hijoroako vavolombelona zany nefa rany rehefa ohatra ka tsy mitombo tsara ra-panahy olona fa rehefa mitombo tsara ra-panahy olona ainy tsara ny tantana ny toerana misy azy mba ho vavolombelon'ny Kristy ho voninahitra Andriamanitra ny fiainany zany no mahatonga hitaonanao tsy kelikely mihitsy mba hiakatra ny riko mihitsy aminareo a dia mba hisy sady mitombo ara-panahy mba hita ny voninahitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny androm-piainanareo ity ka ozy ny tompo mba hanana ny olona ary mba anisan'izay tsy manana ny tsy ampy fa manana izay ilaina rehetra isika raha mandrinika tsara nge tantaritsika dia ozy zao zao ny teny amin'ny Sotramasina hoe Jesosy Kristy ozy tonga malahelo mba hampanaka renanareo raha ny manana Jesosy Kristy ola manana ny voninahitra ho Jesosy any tasy rehetra hoaminy any diamondra any pétrole any zavatra rehetrarehetra fa tonga mahantra mba hampanaka renanareo zany nge Jesosy natongava Jesosy tetỳ ambony tany zany a be mba nomenao ny ari-pahasoavana ka mila fantatra tsara rehefa mahasivana be dehibe ao amin'ny fiainanao Jesosy rehefa mahasivana be dehibe ao amin'ilay olona manontolo Jesosy dia miaraka mitombo amin'izany koa ny fahasoavana rehetra ity Korintianina faharoa ity dia hiditsika reo avy ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo aloha dia nendiny farany indrindra dia rehefa malalaka ianao dia vakio amin'izay Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo dia vakio amin'izay nendiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ngava fantafantatsika loatra ilay hoe ozy izy amin'ny Korintianina faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo hoe maniry fatratra ny fanomezam-pahasamana zay tsara indrindra dia eo ambany amin'izay izy hoe ny fitiavana ka ity fitiavana ity tany amin'itsara io no resantsika aloha ny riavana tsy le fitiavana agape io akory fa raha manaraka tsara sika nandinika ny izy io mihitsy satria rehefa nydiniko izy io dia hoe ahoana olona manana fombo zany fiainana dia tsy hanana fitiavan'Andriamanitra tsy tokony hatanjaka ave zany satria ny finoana dia avy amin'ny fanahy masina Andriamanitra dia fitiavana
fa rehefa nandinika io andiny tefatelo ambe folo dia vikany fiantrana charité izy zany amin'ny teny frantsay fiantrana miantra itiavana anao am'ity zany a dia hijerentsika ny tena ilana zany atao fiantrana zany hoe na matanjaka be toinona zany filoana nefa aloha tsy miantra olona dia ho zay varahana maneno zikatransa jereo tsara le fasamy hafany zany tena amin'ny tena Andriamanitra zany alao tsara le kolotana voalohany io a toko fatelo amby folo fa na dia mafinga tendrombohitra zany na dia tolodroa hodona azy ny fanitenako na dia meko ny malahelo azy fa nefa tsy manana le fitiavana le fiantrana io no tena lakile ny avana tian'Andriamanitra tolotra anao amana ary ao anatin'ny fitombony io any amin'ny kolotana faharoa toko fahavalo izy dia le hoe rehefa mitombo amin'ny teny mitombo amin'ny finoana mitombo amin'ny fahasotoana dia izy hoe tahaka izany koa nitomboanareo amin'ny fahasoavana riavana ny fivavahana kristianina riavana dia fivavahana tsy mandeha ila nanay maotsika rehefa mivavaka dia ohatrany hoe zavatra any an-danitra ny any mijerentsika fa arao tsara riavana atao anatin'ny sotra masina fa ny fiantrana nataon'Andriamanitra milatra mihitsy amin'izany atao hoe fiarovana ny fitondratena tsy ho mipetipetiny fahotana arao tsara hoe natany amin'ny testamenta taloha natao amin'ny testamenta vaovao hojerentsika eny hoe ny mazava lehibe ty atao hoe fiantrana ty ho ia hoe mila mitombo anatsika zany ny tamin'ny voanalohako aloha Jesosy Jaona Paolo Batisa aloha tena nilaza azy voalohany indrindra rehefa tonga Jaona dia zao zavatra fantaniny ny vahoaka atao anatiny tao mihitsy ao amin'ny Luka toko fahatelo ndiny fahafolo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo nisy karazan'olona vitsivitsy tao nametraka fantaniny satria mpivavaka nisy koa sasany olona tsotra nisy sasany maranina gava nieritreritra ihany reto vahoaka reto hoe angambitsika mety asiana mivavaka manolo tena tsara angambitsika mety oatra zao tsotra nanarany fiainana andavanandro rehefa nanato azy ny vahoaka dia zao izy zay manana akanjo rosy dia aoka hahoanime zay tsy manana zany ny fivavahana zay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa anisan'ny mampahatra ny firenena ngeravana dia zay ny malagasy ny firenena malagasy nge ka manan-kareny fa sao zay zao misy saravilanao misy manana tsy mety manome mahandro na dia anatin'ny fiainana kristianina azy anatin'ny fiangonana azy raha naisany apôstôly mihitsy nijerena riavana dia zao tao anatin'ny fiangonana dia zao mitovy daholo tsy misy mahantra tsy misy manan-karena fa nanana ny ilainy ny mpianatra tamin'izany fotoana sisy nahatra ozy izy tamin'izany fotoana zany satria nahoana afaka ny zarany manana zay le vao misy manana akanjo rove aoka izany nome zay tsy manana zay mitanjaka o zany hoe zay tsy manana fitafiana zany azany zavatra lehibe tokony fantatsika azany zavatra ara-pana fotsiny dia jereo ndray koa le mpamoretra jereo dia mbola misy hoe jereo le mpamoretra zany hoe reny mpamoretra zany olona mpiasa fanjakana rena aza maka mihoatra no zay tenenao alainareo zavatra fiainana andavanandro zany eny maramila zany hoe aza mitotoa amin'ny fahefana reo ary mianina amin'ny karamanareo zavatra fiainana andavanandro fampitsinjovana mety misy tonga any boropanjakana any ege sahirana izy olona sahirana izy dia mikarakara ohatra ny hoe faminana ny tanina na hoe misy loko dia tsy maintsy volangarana volandray aloha nefa le olona efa tsy manana efa sahirana isika zay manana tokony anyle fiantrana ao anatiny tenan'Andriamanitra io ary tena milahatra mihitsy io amin'ny fiainako raha ka menao gaga Jesosy moa dia efa tena nilaza zany mihitsy hoe tahaky natao lalao tamin'ireny madinika reny eke sisy natao lalao tamiko e sao dia le moa iletsika hoe le madinika mpinoana io le madinika ara-panahy sia raha mandinika tsara ny tenan'Andriamanitra tsika dia resaka sosialy io mizara any amin'ny testamenta taloha izy jereo tsara hoe rehefa manao fifadikanina ozy izy dia misy andininy ao andininy fafito hoe izara mofo hoaninona zany iny tsy mihinan-kanina zay manao fadikanina nana le sakafo nareo tokony hoaninareo iny aho omeninaona
fa tsy tehirizina aloha ny an-trano fotsiny satria misy olona tsy mihinan-kanina ke misy olona mahantra ary ao tsara fa testamenta taloha dia efa nijery izany anafy izay hitanareo fa mitanjaka zanosy ary mba analany le hoe mihiribelona tsy tiany hafa zany ny fadikanina raha fadianareo ka tsy mitsy tao zany a dizany desolamasina mety hitenareo manino zay fatiny efa tsy en'olona isika rehetra zay fadianina naiza naiza jero tsara io ny soratra masina izara mofo anona hitaka zay hitanareo fa mitanjaka tsy manan-kitafy zany no ataontsika misy fotoana fiadikanina amizoma mangataka anareo ano pratika an'izany fa misy arem-pasoavana ao an-darosa misy arem-pasoavana ao an-darosa zany ten'andriamanitra zany taty amin'ny filazana tsara dia mbola izay namaran'i Jesosy sambatra zay miantona fa izy mitrana gamenao teny manaiky zany izy tsy manambe izy tsy miresaka mpalambe eto fa nitazona kely reny dia zao ny kely ho tonga rivo izy izy ary firena kely ho tonga matanjaka ny kely io no tonga rivo raha manomenao itombo io zany planana zany fijerin'andriamanitra maritsika dia nijery zay hoe ahoana ny fijerin'andriamanitra ny fijerin'andriamanitra dia zao ny kely ho tonga rivo ny fijerin'andriamanitra dia zao tsy andro zavatra manan-karena ngeza be fa tokony anao hanomeny manitra ny fijerin'andriamanitra tsy mba zany ny fijerin'andriamanitra miainga am'izay ompena tananao tsaratsaratra ny testamenta tsy manana mofo afa-tsy mofo kely ngana izy sy dinony kely fotsiny dia raha vo io no anaivo any dia ho faty zay fa tsy zany avy ny ten'andriamanitra petraka anofo kely any amizy izy jereko hoe any amin'le matotoko fa sivy folo andiny fa raiky roapolo dia nisy lehilahy zay mba nanontany hoe ino no ataoko izy mba adovana ny fiainana mandrakizay fiainana mandrakizay nanontany idy a fiainana mandrakizay ino no ataoko navaliny Jesosy mandehana dio fanananao omeony malahelo tena tsy napozy ny lehilahy mihitsy ahoana ny fandrakizay ty arety ny any fiainana mandrakizay kanefa zany tany amin'andriamanitra misy fifandraisany ary zay avana tena zavatra lehibe tian'andriamanitra any amin'ny Jakoba izy dia Jakoba toko voalohany dia ny fito amby roapolo dia zao namariny hoe izao izy ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'andriamanitra ny mamanga ny kaboty sy ny mpitondra tena eo favority ary miaro ny tena ny tsisy petipety zay reo zavatra anankiroa miaro mamanga ny mamonja ny mpitondra tena zany tsy milaza hoe tsy maintsy pino reo antany amin'ny saritsy tsy hoe tsy maintsy mivavaka manala ny fantrano firenena reavana zany manala ny fantrano ny mpiaramonina zany manala ny fantrano eo ny fiaramonina mamangy mikarakara ny mahantra sy ny mpitondra tena ary miaro ny fiainany tsisy petipetiny tsy azo ranoro raha miarina zany dia mitovy eo anatrehan'andriamanitra ny fijerin'andriamanitra na ohatra zay anao arovanao tsisy petipetina ny fananao nefa misy olona mahantra tsy omenao hanina misy olona tsy mitafy ianao nefa manana kanto be dia be mipetraka ao an-trano ianao nefa mbola resaka fa raha tsy lany dia alina fotsiny reny tsy mitombo ara-panahy ianao ary hoadin'andriamanitra ianao ray androany ry havana malala angamba mety vaovao aminao zany angamba mety mahitsy kokoa fa ny zavatra hita ny havana io ny zavatra resaka fiantrano io havana dia io ny mampanankarena nireny firenena maro samy hafa hitantsika hoe maninona ny manan-karena any amin'ny firenena hafa ny havana any amin'ny tena lazaiko anao zany hoe fikarakarana mahantra zany tena ary menendray mandeha izy dia niteny hoe nareo kristianina ke tsy mavita ny vitanay koa hoe aiza ny fitiavana anatinareo ny anay olona mahantra omenay rehefa tonga ny fotoana fihinana sakafo isaky ny riva valo tonga afa ty taotra zay tehirana maimaim-pona zany misy fatolo ny olonanana tonana boty fotsy tsy voatery sao c'est sao fa ianao manokana azagagany hoe maninona nareo manan-karena fampiarana ny tenin'andriamanitra marina fa tsy fafaka izy osy ny teny sotra masina na dia zay adala aza tsy toisy lalana rehefa makato ny tenin'andriamanitra io tenin'andriamanitra io mila katoavina raha tianao ny aiakatra sy tombo ny fahasoavan'andriamanitra ny avana dia zany ny lesina omen'andriamanitra antsika roany ny fiantrana na manao olona reo atsika tanjana ny finoana tanjana zao nefa dia mbola neo ihany eo satria nahoana mandeha ila ny fampianarana tareny koa nefa fa tsy ny fiantrana no mandeha aloha satria raha tsy mahay ndray dia ny asa sosialy tena atao maty tahaka ny ataon'ny sasa
mitombo miara-panahy dia mitombo miaraka zany koa ny fikarakarana ny amony izy naporisika tamin'ny lala sasany any tamin'ny andalo tany aminay tany ampitananomasina hoe mba atomboy zany eo ny manodidina atsika, atomboy eo ny manodidina ny fanomezana sakafo, fanomezana fitafiana, azany andro fikambanana mihitsy fa ianao tian'Andriamanitra ho ampakarina, ianao zay mandre zao afaka zao, tian'Andriamanitra ianao hitombo ny fahasoavana aminao. Tsy mety ho iaho raha mitombo ara-panahy eo nefa mirobelona, tsy mety raha mifady aminy ianao nefa ny sakafo indray vao mainka tehirizina hoe nisy tombony iny fa tsy mohaniny iny androany. Tsy viavana omeo ny mahantra, omeo ny tsy mila mety be ny zany, mety be ny zany ny fahalalana ny fahantrana firenena ry havana. Na izy midradradrada hoe anala fahantrana firenena, ianao ny takian'Andriamanitra voalohany, izaho sy ianao. Sany ny fahalalana azy manomboka eo amin'ny manodidina anao, eo amin'ny tanàna misy anao, mety misy olona vitsivitsy ao anontany mihitsy raha ohatra ka zany fa mety tokony ataonao, fa ilaina Andriamanitra zany. Dia mandeha ry havana dia nisy otry fanoatra zao nataon'i Jesosy, ary io ngamba ny hoentiko amaranana no ampianarana tsy teo lava loatra fa resaka fampiarana no ilayntsika androany, resaka fampiarana eo amin'ny fiainana. Nisy olona anankiray raha tadidinareo tsara ilay Samaritana tsara fanahy, nisy mandalo teo ozy izy ny mpamoretra mpivavaka lokosorona, dia nisy nandalo teo ny Levita. Zany nisy mpivavaka nahita olona mahandro, nahita olona marary, nahita olona azonjola, nahita olona fadiran'ovana, jerena fotsiny ohatran'izao nandalovana fozay lalina zany. Tena voamafy tokoa, tena mahatra tokoa, zay fotsiny tena asa, tena mafy nazo an'iny ragahy, tena mafy nazo an'iny tsy dia zay. Nisy olona anankitelo to dia izy tombo, ary dia nisy olona zay tsy mivavaka Samaritany raha marina dia Jean-Christ voatonga izy mikarakara Andriamanitra, nataony avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Diovin'ilay marary, bataina, nalefa ny tany fitsaboana, nalefa ny tany karakarao izy, fa itoako ity tsy niteny hoe mbola takiko amin'ny olona io raha aveo rehefa tonga saina io takiko, tsy mampiresaka zany izy. Raha olona afaka manolotra anao ihany no ataonao, inona kosa ho izy tsy tovy mijetikisa ky zany. Raha avanao ihany no tsinao mbola afaka manana zavatra ino tovy mijetikisa zao, fa ny olona tsy afaka manome mihitsy, ny olona tsy afaka manotra tahaka ny teny lamaritra ty. Dia teo amin'izay Jesosy nametraka vantana, izy ameo azy ozy ny tena izy valiteny ilay farany ilay Samaritana. Dia ozy ny tompo mandeha araka manova tahaka an'izany. Tsotra kely ny tompo pratika iny, androany amintsika ry havana, fohy dia fohy ty fampianarana ataoko ty, fa mandeha manova tahaka an'izany. Raha tia naharany fahantrany firenena ianao, raha tia naharany fahantrany manodidina ianao, raha tia ampaloso ty firenentsika ity ianao, jereo tsara ny fiantrana. Na dia feno manahoana zay ny fiangonana misy anao, na dia manana feno tsara tohinina azy ianao, na dia mahay mitory-tena azy ianao, kanefa tsy manana zany fiantrana zany anatin'ny fonao, fa ranany sisy dika anjavany ten'Andriamanitra. Androany ny tompo miteny amintsika tsirairay avy Andriamanitra, miteny amintsika tsirairay avy Andriamanitra ny fitombona ara-panahy. Navelo kely ny teny tamin'ny voalohany, nahoana isika no hoentina hitombo ara-panahy, nahoana isika no senabirika amin'izany biga ny fiantrana, satria izany no andraisana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra, izany no andraisana ny fahasoavana velo avy amin'Andriamanitra, izany no hatonga antsika hanana ny honona, hary hanana eo zavatra rehetra. Raha mbola tirana dia izany mampanakarena antsika, satria izany no sen'Andriamanitra. Tsy miandry fananam-bola be zany, tsy miandry fananana efa tsy ilaina intsony zany, manko hoe zay tsy ilaina no nomena azy, zay akanjo tsy ilaina no nialaovana, mbola tsy fitiavana zany, mbola tsy izy zany, zay zavatra efa ambokambony ao nomena azy, tsy izany ny fiantrana tante amin'Andriamanitra. Misy manana roa ve? Tsy tena misy manana roa ka ny ray ratsy, na ny ray fa tsy metimety, misy dikan'izany. Andriamanitra mitaky ny tena ao anatin'ny fotsika, rehefa mitombo ao anatintsika Jesosy mijery izao tontolo zao amin'ny fofy ny fiantrana. Andriamanitra mijery izao tontolo zao amin'ny fofy fiantrana, ary Jesosy Kristy ao anatintsika koa ilaina
ilaina mijery zany fitsekin'Andriamanitra zany zany fitombona ara-panariavana ary zany tian'Andriamanitra iainantsika. Mino aho fa amangy ny fotsika Andriamanitra satria tsy fanampiana ho an'ny hafa ihany fa fanampiana ho an'ny tenantsika ihany koa. Andraisantsika ny fitahina vaon'Andriamanitra manomeza ozy izy dia omena ianareo, manomeza dia omena ianareo, azanozana miodro izay mankataka aminareo. Zany no ten'Andriamanitra. Resaka pratika andavanandro zany miana aza miana hoe anao étude biblique, anao hianatra sotra masina, anao zao ilay zany fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra hoe mandianaka mba manova tahaka an'izany. Andriamanitra ny anampy antsika tsirairay avy, Andriamanitra ny anome tolona antsika tsirairay avy, fa tanteraho zany ten'Andriamanitra zany, akatoavy ny ten'Andriamanitra, akatoavy aza midradradrandra foana hoe ampahafatra ny firenena raha tsy tanterahana zany ten'Andriamanitra zany. Amin'ny alalan'izany ny manafaka tsikelikely ny fantrana eto amin'ity firenetsika ty. Raha ny kristianina rehetra ny avana no mahatsiaro tena, misy kristianina manan-karena eto ny firenena, misy kristianina manana be lehibe eto ny firenena, kanefa misy kristianina mahantra ihany koa satria nahoana tsy manatanteraka ity ten'Andriamanitra ty. Dia hevitra venao fomba ny Andriamanitra, dia hevitra venao fa rehefa tonga eo anatrehany Jesosy hoe za tena efa nandoko labe tao anatin'ny fiangonana efa vitako mihitsy ny adidy laza nareo fozy eo tompo. Tahaka an'izay tsy natao nanao tamin'ireny madinika ireny, tsy natao nanao tamiko. Androany tompo miteny mivantana amintsika tsirairay avy, hitsanga antsika hivavaka tompoko. Sady miresaka eo ten'Andriamanitra aza manoloana zany, raha navity izany na tsy navity ianao mitenena mihitsy Andriamanitra io, zany ary ny teninao. Ity aho omeo ena mahatanteraka. Isy fotoana anankiray mbola mankivavahantsika ry amina, tao-bavaka goavana be tany am-pitandranomasina, goavana tena bavaka, ary misy mpitolo firazantsara tena mahavolona be dia be tokoa. Vory tao ny olona satria tonga koa moa le mitolo tena afaka tena mitolo tsara. Dia zao rehefa mitsanga izy segondra vitsivitsy mitolo tena dia man'Andriamanitra reny any voninahitra. Inona ny zavatra tao tena to? Tiavana manataka ny tenanao, mandianaka amin'azy. Gaga tolotolo fa hoana ny zany toloteny tsy misy ahoana zany. Zay misy tolotenitsika fa dia rafitsika. Dia ahoana? Tsy zangareo tsy hitany ahoana zay atao. Tsy hitany. Tanio namanao kekeo sasa. Inona ny olana? Inona zavatra maniry? Nanomboka teo ry havana tao anatin'ny 20 minitra fotsiny dia voavaton'ny problema mpiainan'ny mpiamina rehetrarehetra. Tao anatin'ny 20 minitra voavato fahantrana. Sasany misy manana za manana montre nakorany atrano fitiny ny anankiray meko anao. Za manana zao za manana tena inona ny problema ndao tsy hiaraka zao ny atrano ndao zao tao anatin'ny 20 minitra ny vaty fahantrana tao anatin'ny fiangonana. Androany ny tompo dia tena amintsika koa raha miresaka taminao ny tompo fa leo izy miresana ny biby ianao sy ny tompo miresana androany zay ny afatra zay tena ny tompo mivavaka maneno isika raisao amin'izay ny tompo parana anatin'ny fonao miresana ny biby. Inona ny zavatra tonga tao anatin'ny fonao tamin'ny alalan'izany teny zany va leo izy mivavaka isika. Kanefa izay zay mitondra anao mbo anatin'izany mihiry-belona izany raha eo mankataka aminao torotoroy ny fonay mba haiatra ny manto izany, mba haijery ny malahelo izahay fa tsy hiry-belona intsony manomboka amin'ity fotoana androany ity. Matoky ny fitiavana amin'izay, matoky ny herinao koa izahay hanampy anay mandritra izany fakatoavana ny tenanao izany dia misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny lehibe dia raina manaka izay amin'ny anarana